anapakaompontsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Amin'ity alahady 24 Novambra 2024 ity, izay alahady 15 manahaka ny Trinité, alahady fitantanana ny fananana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, na alahady ny FIFA no ity alahady manoloana antsika ity. Mivavaka aloha isika. Misotranao zay raha eo fa mianao ty alahady 24 manahaka ny Trinité ity, dia atsarovana mivavaka indrindra ny FIFA na ny alahady ny fitantanana ny fananana ny fitsikemina. Koa vianao Jesosy Tompo, ampanginjy efehitiava aminao foka nakakampoana indray ny teny mpamonjena mba azonay miotratrany ho amin'ny fanarahana anao ary tsy ho ketraka fa no tena bebe koa anao indray amin'izao herinandro vaovao zay diavina izao. Dia miteninao Jesosy fa voninkazo zay mpanomponao oka aminay rehetra ny fafy no mifanana masina. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity alahady 24 Novambra 2024 dia ny Jakoba 4:7 ka hatramin'ny 1:12. Jakoba 4:5 azafady 1:7 ka hatramin'ny 1:12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary amin'izany dia mahereta tsara rahalahy, mandra-piaviny tompo, indro mipiasa tany miandro ny voka-tsoa amin'ny tany, ka maritra amin'izany mandra-pahazo ny ranolorana aloha tsy horina. Mahareta koa ianareo, mampareza ny fonareo, fa miakaiky ny fiavin'ny tompo, aza mifampimonmonina rahalahy, fa ndao ilona ianareo indro mitsara efa mitsangana eo amin'ny lohan'ny varavarana. Rahalahy, aoka ny mpaminany izay miteny amin'ny anaran'ny tompo no alainareo fianarana sy fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra zay efa naharitra, efa renareo ny faharetany Job, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy, fa miandra sy indrindra ny tompo sady be fahamindrapo. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Sambatra izay naharitra. Ataony soratra masina amintsika ny ananantsika fahasambarana. Ny ananana fahasambarana eto dia amin'ny faharetana. Ny faharetana dia misy ohatra telo eto na efatra azo alay tahaka tsara manananao faharetana. Ny anankiray amin'ireny ny piasa tany, miandro ny voka-tsoa amin'ny tany dia maharitra amin'izany izy, mandra-pahazony ny voka-tsoa. Miasa dia miasa ny tany tokoa izy. Tsarony zao amin'izao andro ahitana be zao, ino moa vokatra azo raha tsy latsaka ny orana, dia tsy asa ny tany ve? Tsy maintsy asa ny tany ianao. Ka mandra-pahatonga ny orana dia miandry amin'ny faharetana, ary mandra-pahatonga ny fiakaran'ny vokatra koa dia miandry amin'ny faharetana. Ianao koa mila miasa, tena mila manatantehaka ny siram-pon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy azo vitivity eo ny vokatra, fa miandry. Mandra-pahatonga an'izay nefa dia tokony tsy ketraka ny fonao, fa atanjahanao tsara ny fonao, ary be fanantenana ianao, satria tsy manatenatena foana, satria raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka tsy maty, dia tsisy vokatra azo. Avy eo nefa Andriamanitra mahay mampitomba an'iny, mahay mampavokatra an'iny amin'ny fomba tsy takatry ny saina, dia mindahana an'izany ianao, mananteny izany ianao, ary azo anteneny tsara zany, satria mbola tsy midira-mosary tsika rehetra, fa mbola nitahian'Andriamanitra ny fitsimony vokatra ka nampavokatra izy. Zao moa mbola tsy tonga ny orana, aokontsika tena saotra n'Andriamanitra ny amin'izany, nefa koa hifono, satria nono nataontsika ihany, doko-tanetsy tsy doko-tanetsy roa, reny rehetra reny mampiatona ny orana. Fonontsika ny amin'izany. Nefa ny tompo mahay mamindra foantsika, tena maharitra mangataka tokoa isika amin'ny finoana, fa zay angatanao amin'ny finoana dia azonao rahateo. Ny zavatra faharoa tokoa fianarana ny faharetana dia ny tsy monomonina na tabataba, satria ilona ianareo amin'izany.
tsy mifampimonimono, tsy mifampitsaratsara. Fa io rehefa mitsangana eo alohantsika, mivagavagantsika, mitsara ka milohana ny olona mifampitsaratsara sy monimono. Tsaroantsika teto ny zarak'izy ireny efa nomonomonina tsy tafiditra tanany tany Kanana, ringana tanan'efitra. Tsy dia mety loatra monimona fa zay ny voalaza ny soratra masina. Okanareo angina fa Jehovah niady ho anareo. Hoa eo anatin'izay mahirisa fa tsy maintsy mandresy ianao raha miara-miady aminao ny tompo. Ny manaraka eto koa dia ny mpaminany. Ny mpaminany dia nahitra tamin'ny fanarahana ny tompo. Tratra ny atso-jay, tratra ny fanenjehany, tratra ny fanamavony, fandeferam-pahoriana, mivadika fifaliana tamin'ny faharetana amin'ny fanarahana ny tompo. Dia izany toetrany mpaminany izany koa, nao ka ho fiainako sy fiainanao. Sambatra zenjehana no fahamarinana, fa i voazy ny fanjakana. Ho enaten'izay, okanao tsoketraka amin'ny fanambarahanao ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroanao ny vavolombelona amin'izany fa tsy maintsy hivoaka mpandresy ianao efa tonga amin'ny feim-potoana anankiray izay ampiarariana ny voninahitry ny tompo sy ny alehiben'ny fanjakana. Ny manaraka eto koa havana dia Joba. Joba dia tena tratra ny fizahany toetra mafy dia mafy. Rava ny fananana, maty ny zanany. Izy tratra ny aretina tranam-paladia ka trana-tapitoy. Tratra ny aretina. Kanefa dia tsy nety mivadika tamin'Andriamanitra izy satria natoky fa raha mbola misy koa farany dia tsy foana ny fanantenana. Naverin'Andriamanitra mihoatra lavitra ny teo aloha ny fananany rehetra. Mianatra indrindra ny tompo sady be ny faharam-po ka andeha sasy ianao anana faharetana amin'ny fanarahana ny tompo. Oka tsy taitaitra na ekeka na ekeka roa amin'ny toe-javatra miseho eo alohantsika, tony dia tony. Aoka miankin-doha tanteraka amin'ny tompo satria raha tafasaraka amintsika dia tsy mahay mananana iny. Fa raha miankina amin'ny kosa isika dia izao ny tenin' Jesosy Kristy hoe raha mitoetra aminareo ny teniko ka atao izay tianareo dia tonga aminareo izany. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao am-pontsika ka hananantsika hery sy faherezana sy hanolo tena ho an'ny tompo manakariva fa ka nanomiza antsika fa izy manana ny teny fiainana manakizay ho antsika. Amen. Tena sy misaotra anao izay tompo fa nampianaranao izay hanana faharetana. Nao nefa nanafatravatra anay fa sy maharitra tamin'ny farany no vonjena ka mpaharetro izay tompo amin'ny fanarahana anao. Aza vele hivily akavia na ikavanana izay foka zotra manakariva anaraka anao satria ka nanomiza mo izay fa ianao no manana ny teny fiainana manakizay. Ampahirezy tompo amin'ny fonay mba tsy ho taitaitra sy ho be fanahiny fa na manaton'inona aza moa izay na zay mba manampy ny andro avilomanay na mampien'izany okizay ianko toy tanteraka aminao fa ianao ny tompony izao rehetra izao ianao manana fahefana rehetra anandanitra setia tany. Sitraka ny ary vavaka hoe anay izay nandanitra masina ane naranao tonga ane ny fanjakanao ataonay sitraponao etỳ tany tahaka ny danitra mena ny anina sahazo anay raha mamilany elokay tahaka raha mialana izay taminay aiza mitondra ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery avy ninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane izay tsodrano izao ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izy any anivy izany koa mahareta hatramin'ny farany sy maharitra hatramin'ny farany ny vonjena. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.